ny siapiarena voalohany ho any malagasy zao de hoe ny resaka fambolena izay raha ny tantara ao amin'ny anganony rapeto a de izy de mpamboly rapeto mpamboly fa ny mpiompy de ilay vadiny aza azo asika ve le vadea le izy io zany zao zay zany zao ny mity teto Madagasikara zay ao amin'ny tantarany rapeto rehefa iampifandray zany isika anatin'le tantarany malagasy mifamatotra malagasy amin'ny resaka fambolena io fambolena io a raha tsy voafehy atsika tsy afaka nihiditra mihitsy tsika anatin'le siapiarena faharoa sy fahatelo sy fahaefatra ary raha tsy omentsika lanja io fambolena io ka eritreritra isika ny hoe ndao a hamoky tena aloha mba tsy hanafatra ny avy any ivelany tamitsika nikera resaka sakafo zao ohatra de lasa ohatrany hoe mianina metehatra amin'ny fanafarana ny avy any ivelany na de manana sakafo betsaka ary sika eto Madagasikara ka atsiarovako foana ho any tenin'ny nga Andry Malala Emilio Daniel ny amin'ny hoe tsy mampaninina ny vahiny tsy mihinana ny akondro tsy mihinana ny letchine tsy mihinana ny lavanila tsy mihinana ny girofle tsy mihinana n'izay zavatra eto amintsika eto fa eritreretintsika malagasy tsy olombelona isika raha tsy manaraka ny teknôlôjia sy ny zavamisy any ivelany ny ahaitraitra-mbahiny any tsy voatery hoe ratsy tanteraka akory izy raha resaka zao tsika telefona ohatrany eritreretin'ny malagasy ankehitriny fa tsy tena olombelona zany izy raha tsy manaraka le hika farany amin'ny resaka teknôlôjia avy any ivelany tsy mampaninina azy tsy mihinam-bary tsy ohatrany tsy de mampaninina azy zany zavatra zany fa raha vao resaka teknôlôjia io hoe miakatra ny vidina connexion miakatra tonga de heninao mihitsy nainaina le malagasy ka rehefa iresaka sika mankaraka ny fampandrosoana io le fototra misy ampiarena voalohany io tokony ho jerena tokony ho fehezitsika aloha voalohany indrindra mifamatotra amina kolotsaina tokony ho sarotiny isika makasika ny resaka fambolena satria ny fambolena izay mbola mitana ny maro anisa eto Madagasikara de tany mamokatra be deabe ny tany tsy mamokatra ny velany any zay tsy nameraka tsy mifototra tao amin'ny ny le siapiarena voalohany io zao ohatra raha mijery isika nge zao japonais tsy nifaka tao anatin'io siapiarena voalohany io fa ny siapiarena faharoa zany hoe ny famokarana ny resaka industrie tena ny fitorany de avy eo izy am'izao fotoana zao any amin'ny secteur quaternaire na ny resaka teknôlôjia satria zay ny voafehiny eto amintsika moa zany inona le tena voafehy atsika mahafevy atsika ny resaka fanjanona mahafevy atsika ny resaka fambolena mahafevy atsika ny resaka fiompiana de mahafevy atsika ny resaka arabarotra resaka famokarana na ny industrie ny resaka teknôlôjia voafehy atsika ve zany satria tokony zay zavatra voafehy zany aloha zany tokony isekosekona zanina raha ohatra ka zay moa le falazaretanao misekoseko zanina ny amin'ny zavatra mahavoafehy fa hatreto tsy zavatra voafehy atsika tena azo antoka hoe tena voafehy atsika malagasy makamaka tahaka eo isika hoe manao an'izao ony zao ndray zavatra mandeha ndao ndray mba hanandrana anao an'iny zany hoe any amin'ny sehampamoronana tsy de misy loatra fa sehampamerenana zany hoe ala tahaka dika maka tahaka ny ataony hafa zay foana sika hita eto Madagasikara na io fambolena io za tsy teny hoe ratsy na tsara ny fambolena nentin-drazana le fomba fikany taloha zany fa na inona politika nampiasana teto a tamin'ny karazana fambolena avy any ivelany niverina fa mampahomby sy mety ohatra mbola tsy nisy fiantraikany mivantana na akolaka tamin'ny fiakarany vokabary eto Madagasikara de io tsika zao mahita ny zavatra misy ny zavatra mitranga eto Madagasikara hoe na ny teti-bola ampiasana ho any resaka fambolena zany aza de tsy raha mitaha amin'ny zavatra hafa de tsy de misy loatra rehefa amin'ny sakafo nefa raha mba mety misy fiantraikany amin'ny fahasalamana zany ny olona voky mety azo antoka fa manana hery fiarovana matanjaka kokoa rehefa noana zay noana zay moa ianao de tamin'ny daholo na retina rehetrarehetra rehefa noana ianao sady tsy afaka ny amokatra ianao no marefo ianao farofo moa zany mazava loatra tsisy mandeha am'izay loana ny zavatra ataonao raha farafaratsiny isika manana raha mahavoka bara ngetsika zava-dehibe nge le hoe i Madagasikara anisan'ny mpamokatra vary be indrindra ty Afrika ohatra hoe Oceanie Indiana fotsiny ohatra na Afrika na manerana zao tontolo zao azo atao nge zany tsy nofinofy fa inona mamaky atsika ampindram-bola ny Komoro vola hoana nampindramantsika ny Komoro aveza le vola ho ampindramitsika ny Komoro tsisy mba fanakety afatra zafady sotra driavatra amin'ny fikarakarana fa yafatra moa zany tena mizada mikirakira ny lafiny teknika mikirakira ny lafiny aradrana ny tiako tenena anatin'le izy de hoe indraindray zavatra hafa ny fantohan'ny sain'ny mpitantana ataoko hoe ny mpitantana fa sy ny malagasy rehetra ny mpitantana tokony misafidy isika
fomba ety mametraka an'izay ka raha fa mantitra amina kolotsaina fanandrify amin'ny resaka politika zany zao ny zavatra tokony andrasana eto amin'ity firenena ty mba isany ministerany vary zany ny zavatra rehefa omendanja de tokony anokanana ministera ato amintsika zao misy ministera firy fampianarana nefa toatra ny tsy arakarak'izay akory ny zavatra misy zavatra mitrangy Madagasikara misy ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa misy ny ministera fanabeazam-pirenena misy ny ministera ny fikaroana ara-tsiansa ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa fa inona ny vokatra le fampianarana sy fanabeazana ta Madagasikara tsisy tena hoe tena aleo amin'ny mpitandana mampianatra ny zanany any an-dafy eto amintsika hoe mba misy ministera ny atao tsy haiko raha resaka kolotsaina am'zany resantsika ministera mitokana ny resaka vary io de hita ao ny fomba ahafahana politika eto mampandrosa ny fambolena eto Madagasikara mitoko hoe fambolena vary fotsiny azy tsy resaka fambolena hafa fa indrindrindra ny vary de anisan'ny manamarika ny Malagasy satria azadindrona fa i Madagasikara de firenena mpihinam-bary na pays rizicole hoy andrenam-pomerina tamin'ny fitantanana hoe izasy ny vary de ray ihany andrenam-pomerina ny teny an'izany raha ny teny an'izany andrenam-pomerina isy ny vary ray ihany inona zany le tena resana fantatra andrenam-pomerina tsara mihitsy fa io vary io tamin'izany fotoan'androny de anisany mahizany Malagasy tadidiko tsara tamin'ny mbola kely zay raha hoe manarinary vary zany tena be dia asany am'izao tratrany hoe mamboly voky tsy mamboly voky ve fa tratrany hanim-bazaha kotsy inona de fa farana daholo fa na mivaritsika ngeva be deabe ny afarany ka izao isika eto Madagasikara tokony mamanana zavatra farafaratsy ny fanandrify amin'ny satria raha miresaka zao tsika ny resaka fambolena de ny vary zao anisan'ny zavatra fambolena manamarika ny Malagasy raha resaka isika fiompiana de ny omby matetika ny resahana foana rehefa miresaka fa fiompiana Malagasy ary fatatsika miresaka famaditra amin'ny kolotsaina Malagasy fa ny tiana olazaina amin'ny resaka siampiarina voalohany zay resahako hoe ny secteur primaire teo io ahoana ny fomba ahafahana manome asina ny kolotsaina Malagasy ny fanandrify amin'ny fambolena aloha fambolena nisy ngety eto ny fiaraha-miasa tamin'ny japonais zao makasika ny resaka fambolena teto Madagasikara ino fambolena zao haitsika daholo zany tsy tia so de tretrandray masy ny olona manao dokam-barotra fa tsy teneniko le izy fa haitsika ny fiaraha-miasa tamin'ny japonais makasika ny resaka fambolem-bary io tsy haiko hoe nahoana ny afaran'le izy nisy fitohizany ve raha ohatra ka nisany tsy fetezana inona no fepetrany raisina nentina natsara le izy zany zavatra rehetra zany nandrasana daholo satria aina ho an'ny Malagasy ny vary akoatra ny rano zay resatsika akoatra ny hoe rivotra moa zany re matetika hoe raha ny tany famatitra amin'ny tany tsy inona ny Malagasy manana an'ilay fandresahana teto ihany zany nisy fotoana ny kolotsaina Malagasy amin'ny resaka famatitra amin'ny resaka aina ny rano ny tany ny rivotra ny afo ihany koa zay tafiditra anatin'izay fa eo ihany koa indrindra io resaka vary io zany no tonga anateny hoe ho an'ny Malagasy rehefa mijerytsika resaka sakafo resaka hanina de io vary io tena anisan'ny tena apetraky ny Malagasy ho tena raha tsy mihinam-bary zany tena efa fatanotanin'olona zany amin'ny ankapobeny raha amin'ny fiainana ankapobeny raha tsy hoe manakatao be ndray moa zany fa ho amin'ny Malagasy te Malagasy tena mbola mpihinam-bary de fa aoriana ho an'ny Malagasy zany tsy mihinam-bary zany anisany atsiarovako ny papanay moa tamin'izany tantara mihitsy hoe ao anatin'ny heritaona fotoana fohy no mba mihinam-bary satria noho tsy fahananana de amidy ny vary tsy tsy ampy mivoaka bary tamin'izany tany amin'ny repoblika voalohany zany nendry zareo tany amin'ny votra de anisany natao fanamby mihitsy ny anazy hoe mamoaka bary ary ny vary ny anay tamin'izany de tsisy amidy fa de hoanina fanamby zany tokony manana fanamby ohatry zany tsika ny vary eto amintsika farafaratsiny tokony mba mavita mamelona tsika fa raha zao zany tsika mijery ny takalo ara-baritra manera-tany io zavatra mitranga manerana n'izao tontolo zao io tsika hoe mba mahasamy asa amaly toy ny nataon'ny sinoa ataony amin'ny amerikanina amin'ny resaka haba amin'ny fanondrarana sy ny fampidiranentana io inona mahatonga tsika tsy mahasamy amaly an'ny bekitana na ny Etats-Unis tahaka ny anaovan'ny Chine satria tsika tsy mahavita teny satria tsika miankin-doha amin'ny any ivelany amin'ny resaka famokarana amin'ny resaka fihinanana amin'ny resaka rehetrarehetra na le siampiarina voalohany na siampiarina faharoa fahatelo fahaefatra miakina manolona tsika fa isika nefa ambadiky zay ataon'ny olona ito zany tsy fitaovana loatra fa ino zany trandrahan'ny olona raha miresaka ngesika nickel sy ny cobalt tsy ambaty vy
ataony olona fitrandrana fa mba sahatsika avy eny miteneny anay tsy avoakanay zay koa tsy mila ny avy any ivelany fa izahay mahavelo tena fa matoa isika mbola marefo amin'ny serasera rabaritra sy ny fanakalozana rabaritra manerana zao tontolo zao dia eo aloha zany le tsy fahavita tena farafara sy ny ara-tsakafo rehefa tsy voky ny vahoaka eo aminy dia tsy afaka ny amokatra e fa rofy e dia zao ndao aloha raha fomba fijeriko moa zany ty e ny fahitana ny raharam-pirenena hoe mahatonga atsika mbola miakin-doha amin'ny any ivelany sy tsy mahasa manapa-kevitra amin'ny fitantanana na sy ny endrim-pitantanana eto Madagasikara dia voalohany indra anisan'ny fifandraisany io resaka kolotsaina ara-kanina io isika mihina-kanina ny hanina ho antsika farantsika avy any ivelany ny hanina ho antsika tsy vitantsika mamokatra azy rariny raha toka zao ny zavatra misy mitranga tsy hoe rariny moa zany hitsiny zao tsy mahagaga raha zao zavatra misy mitranga eto Madagasikara dia eo le fifandraisan'le kolotsaina fa kolotsaina tokony volena ny kolotsaina tia mamboly amin'ny lafiny rehetrarehetra io fa rehefa tia mamboly isika mboly sy mandrary ny fihavanana ohatra tsika lasa fihavanana zany lasa efa matimaty fotsiny sisy miraharaha tsika menakavy faingo vetivety hiavatra faingo vetivety rehefa avy eo verina ety any makasika an'izay resaka be dia be zavatra azo resahana tapany faharoa ngamba tsika mba hiresaka kely makasika an'le hoe zava-malaza sy ny zava-mitranga amin'izao fotoana zao makasika ny fandraisam-bahiny sy ny ohatran'izany hoe zay vao tena io zany le tena hoe alarobitsy miverina alarobitsy miverina ny 17 ny volana aprily resantsika kely any amin'ny tapany faharoa fa makasika an'izay resaka kolotsaina sy ny fambolena zay aloha raha sitraka reo ndao resahana ho an'ity fidirana mivantana tapany voalohany tia 03212888819 zay no afahantsika miditra na ny 038 azafady 03814 888 24 ndao ary araisina ny anjo voalohany miarabanao teo na ny fandehany efa tafiditra ianao lasa ndray izy 032128819 038 14 882 24 zay ny laharana ahafahanareo miditra mivantana eto amin'ny fandarana dia hoanany fandehany isan'andro moa zany fa tsy miova io tsy hoe androany ihany kopatana ho an'ny marjonina raty iny izay mihaino ny fandarana dia hoanany fandehany misy fotoana mba mihaino fa tsy voatery miteny foana kopatana ho anao zao kia ndao ary raisitsika ny antso tafiditra voalohany miarabanao dia hoanany fandehany salama tompoko iza dia avy aizy Piero avy tia Karobay district Ambohimaseo. Andao Piero tantarao. Zao ny resaka fahavary isika. Iny dia tanjonatry ny elany hoe isika hanondra vary. Fa hatramin'izao aza fitondrantina ny tena mamoty. Tsy mety atao ny fitondrantina ako ny azy zavatra lazainy ohatrerany iny ataony ohatra hoe idirany teo voalohany zao tamin'ny 2011 dia resaka hoe demokrasia. Ataoko fianakaviana tena atao demokrasia aia nataony zavatra hafa na vaky ny fanaka zay nataony ohatra koa anakiraiky tsika mpinavola ndresana atao mpinavola komoro tsika zao lasa mindrana any dia ohatra vary no rabary manapatra vary foana sika dia mampalahelo fa tokony mba hivoatra ny gasy fa tena ao amin'ny mpitondra tena mamoty teny gasy zany fahitako azy dia izatra mifanita ohatra zao hoe Pastiliara sanareo malmako dia manatakasaran'ny dafy dia trandrana tamin'ny zokoteo efa tonga eo trandrany dia nefa hita hoe tena tsy mahasoany vahoaka ohatrany akiraiky koa ina zay mifanohitra ihany zany avy ataony zay lavany vavany mifanohitra mihitsy foana na tamin'ny tonga io asany na ihany mahatonga zany dia mampalahelo vahoakany amin'izany ohatra zao le fitsiganana tamin'ny maire izy hoe 75% dia 5% mapetraka amin'ny amin'ny fitolana mampalahelo azy zany izy demokrasia misy zany tsy misy fahafahana izy zany tena fanandevoly mampalahelo azy fanta toko sotranao e mirary soa e io moa zany le teneninao hoe ny mpitantana amin'ny tenenin'izao miresaka zao fa ny rehefa miresaka ihany koa tsika mahakasika an'izay fametrahana ny mpitantana zay ndao lo raisina ny antsy voalohany ary salama tompoko iza dia avy aizy avy ty Tsiliara ihany iza dia avy aizy miresako hoe basy Tsiliara sy ny kolotsaina
raha tena marina tena hoe manimba kolotsain'olona toliara ty rehefa basy toliara io satria misy fasana na lolon'olo maromaro kasaindreo hafindra nefa eo amin'ny kolotsaina eto izahay tsy mamadika donc zany zahay tsy afaky mamindra na lolon-draza zany zay zay fa voatohitohina ny kolotsaina eto i mahakasiky ny fambolea tany fambolea maro voakasiky io hafindran-dreo hisorona amin'le toeram-pambolena zany le olo de tsy mety zany mafisina avao istao basy toliara fa sady tsy manaja kolotsaina tsy manaja zin'olombelona tsy manaja toloianana sy ny tariny tsika tompo misaotra anao zay mihitsy le ilana am'le hoe miditrisika amin'ny zay zao de fandraisany basy toliara sy ny resaka kolotsaina misy lolon-draza hoy le fitenin'ny njaray teo iny makasika ny hoe misy fasana eo zay manohitohina ndao ary raisina aloha ny antso manaraka teo nany fandehany iza de avy aiza ahoana fandehany salambe iza de avy aiza io allo efa tafiditra anao iza de avy aiza piaga ty toliara ty tompoko ny zava-misy zany de zao ireo tagnalagna misandoky razan'olo de tsy silagnan'olo reo mavandivandy ary mangataky makoko amin'ny totò fanasa kiraro ny totò ka izahay aty toliara de tsy manaiky ny bagy ho sokafany satria hainay fa ho matimaty ny taranakay ny fianakavianay rehetra indrindra biby sy omby sy ny karazany fia saotra tompo misaotra anao e ny kolotsaina io moa zany le raha miresaka sika basy toliara io de misy tokony hojerena anatin'ny resaka kolotsaina tokoa ny hoe manahoana moa zany raha tena tsy maintsy resaka an'izay tsika sy le sehampiarina ny resahako teo ny sehampiarina voalohany zay ny fambolena ny fanjonoana ny fiompiana fa reo zavatra telo resantsika reo de anisan'ny famatotra amin'ny kolotsaina foana zay natonga raha miresaka ngesika zao hoe vezo de avy amin'ny hoe voizo resika ny antso manaraka teo na ny fandehany iza de avy aiza efa tafiditra anao iza de avy aiza lasa izy aiza misy afatra voaraiko loatsy jerevako aloha le afatra misy namana avy any ivelany izay maniry ny hiditra eto mivantana eto amin'ny fandarana de ho nany fandehany ho raisiny nareo aza mataotra fa mpikarakarana moa zany miaraka misorana rikely sy ny namana izay mikarakarana zay vondrona zay miarabanao salama Madagascar te efa voaozina tarana ty tsara fa olona aminazy ratsy zay tarana ty tsara fa olona aminazy ratsy efa voaozina tsy Madagascar zany ny voaozina zany kosa aloha tsy raha ohatra ka misy ny fitantanana tsy mety de la zany fa Madagascar ny voaozina tsy haiko fa za mahita hoe tsy ho akinina fotsiny am'izay ngamba le toetra raha misy sy ny fiainam-pirenena hoe resaka hoe ozina ve tsy zay miraisy de hoana fandeha izy eto ndraikanambojana ala tantarao amin'ny teny ianao resaka hoe secteur primaire resaka fiompiana fambolena sy fiompiana zany mba te ho tenenina dao tantarao ao faritra ny toliara amin'ny akserenina finy zany misy anarakanana tao milomboko zay raha ny vorondrengataky sy atanymeva mahambolo tongolo reo olona reo zobe ary tena bon qualité misy ny tongolo azy ihany zany de manina zany le fitondrana raha ohatra hoe io no tadiavana lambaritra io no ampina de resaka amin'ny fokovezo amin'ny fokovezo ndray koa zany resaka fanjonona ihany ezy zao ao mahavatsy première toliara ao misy ray aman-dreny io mahavita mihitsy anaty ranomasina io zokobe anatin'ny 1 heure de temps manambotra fia kapiteny de manina raha mbo omeny fitondrana reo ty repos vert tsy manao ranty tsy manao ranty oxygène regny olo regny de manina koa raha mbo omena filero de omena sambo harafy zany afahany matatrondro de ohatra ny anaovana an'ireny ohatra hoe trano beny tataha regny ohatra zany hoe trano chambre froid asindro vokatra amin'ny fia
mahafahan'ny manaparitaka eraky ny Madagascar manino raha zay nataon'ny fitondrana fa ny problème zany aotoliara i gouverneur zany olona manapahaiza tena manapahaiza gouverneur ary tena avy amin'ilay fitenena hoe masokoroniana de itototiniko robe ko fi zany olo baka morondava agny avy sakaraha tamin'ny 2000 hanao hôtely zay ny evianao ka lafa kely nafongotsy ny hatovlany zany lasa nahazo fahefana de olo manapahaiza ary am'izay verivereny amy hamavavany fa la itoko be telo igny ro magniky veriverevany ary zany sariky ny vahoaka ny toliara toko be telo diso agnarandreo tsy tokony hatao toko be telo fa toko be telo toko telo zao amin'ny malagasy tokony atao hiketriky de mamaha olo efa nioatra kely 7 sekonda izy rehala afaka miverina miantso ianao rehefa avy eo satria manjary lasa miangatra raha ohatra ka hoe de tena ioatra be izy fa 2 minitra ihany izahantsika fitinana anatin'ny 2 minitra ny faneo-kevitra mba ho afaka miditra daholo zay rehetrarehetra de afaka miverina miantso rehefa tapitra ny 2 minitra moa zany miarabanao teo anany fandehany iza de avy aiza efa tafiditra ianao iza de avy aiza io Erika avy aty miary toliara be ndao Erika tantarao hitanao zany saka zao moa zany fanamafisana rama zany zany ataoko tsika zany lafa miditsy mivantanao an'io sa hoe tsika samby tahiditsy avao iaby de manogno agnara ary lafa agnontaniaza tsy tokony ho amy radio agny ka mitiako tongava zany amesaka kolotsaina igny hitanao aminay miary etoy eo nareo agny ka maharatantara fa hoe misy fihamy zany gnao io ary hay io fa madamo hitanao moa zany lalatina nataony sala natao misy fahatany moa nilandro ze dala io fihamy io amin'ny clôturage ka zahay zany miangavy avao amy resaka kolotsaina fe ara-tantara moa io ndandafy anga mahay azy makasika an'io fihamy io miary io nefa ataony filandala raha eo ka ny tiako tongava zany io na miary io io ary hain'olo tantara zay de makasika ny rano ty io misy ano misy rano bevava makasika ny ano bevava ty zany i mamelo olo izy ka avy amitsinjo be tany mena agny ka tiako tongava zany tsy atao misy filandala raha igny fa mampatiantoka anay zahay tompotany eto zahay nany eto igny egny anay makasika ny saka bazy igny hitanao zany zahay bazy miaro moa tsy voakasika an'io fe anaty miaraka amin'olo avao koa amin'ny mahasamy raiky antegna baka Pimasokoro tsy misy baobaby hitanao baobaby ao amin'ny andranobe igny la vao olo ba tapitra 2 minitra afaka miverina ianao rehefa avy eo Erika avy any Toliara teo afaka miverina ianao rehefa avy eo fa rehefa tapitra 2 minitra de tapaka raha isika ny aiza ny antso manaraka tsara resaka kely miresaka kolotsaina kely ihany tsika fa nandrefa amin'ny fiainam-piarahamonina raha mety tsy voatery de hoe tafiditra ianao de ahoana ny fandehany tsisy manahy fa iaho zany iza le anaranao de avy aiza ianao baka Toliara toy miresaky zao iza le anaranao avy any Toliara miresaka iaho ajehy Antsaro ity tiako volany zany ndaty raha retoa ndaty masikoro retoa zany mahatsirikay avao ndaty retoa tsy manajanajanaty satria tsy manajanajanaty saky miresaky ndaty retoa anaty radio toy atoa tanalana zao ty problème ero saky miresaky toko be telo zao avao fa ndaty reo va tsy hay areo hoe ziva ty tanalana an'io faharoa iareo zany lafa iresaky ndaty hoe toko be telo zao tokony ndaty hay areo hoe miresaky amy raha zao manao fanambara amy raha zao ro tokony ovonjero mitanona lafa tsy hay areo fa hetsikellekely areo fanalana mijanja avao zahay tatoa tsy raha mamaly areo fa hetsikellekely tanalana atoa fa resaky kolotsay volany atoa keny amity zao bo nisy niresaky eo hoe tanalana toko be telo lafa ndaty reo tsy hay areo inareo volany toko be telo tanalana zao va daty gouverneur ty karaza ino tsy volananareo azy io tsy hainareo ino sikoro ino tsy volananareo azy fa tanalana avao tena problème nareo raha atoa iaho lefa komaly le tamy tinahiny fa nijanja avao hoe tanalana misy nivola hoe atimpoko baka ia foko zao fa gegege tonga de mialy avao
Rehefa zany tiako volany fa natereo zany hoy raha fa tsy hoy raha fa mitatsiny kay ero. Sotranao. Eo aloha zany tsy kolotsaina malagasy ny resaka ady a. Izay tsy miady hoy malagasy olombody fa ny tofo mpamosavy. Fa ny ady raha toa ka misy ny ady hevitra, zay moa ny ady hevitra. Ny tsy tokotokolo losa manana ny heviny. Ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona. Mety misy ny hevitra tsy mitovy fa tsy nde hovoizina tamin'ny resaka hatramin'ny resaka adi-poko na ny resaka ady fiarahamonina. Miarabanao, de ao fandehany. Iza de avy? Iza de avy ny Toliara? Gino avy Toliara. Gino, dao Gino tantara. Lasa Gino. Rehefa tafiditra tonga de miteny avy hatrany fa aza mihaino an'ny le radio a. Kopa tanana ho an'ny ho an'ireo namana miheno eny amin'ny tsena na Andravoahangy a izay mandefa afatra ty amiko ty hoe mihaino de ahoana ny fandehany. Misaotra anareo tsy ny tsena Andravoahangy ihany moa zany fa zay amin'izay tsena rehetrarehetra eny e. Maromaro tsy inona ny mihaino an'ity fandarana de ahoana ny fandehany ity. Miarabanao, de ahoana ny fandehany iza de avy aiza? Efa ao ianao, tenena. Iza de avy aiza? Ho tapahany ray zao le iziko. Tsy maninona fa zay tonga soa ihany no arapainy. Ny fivoizana resaka adi-poko aloha satria tsy io zany tsy hoe ny tsy haiko ny olona pomba na tsy pomba n'ilay resaka fotodrafitrasa ny resahana kany reny mety hanana ny fomba fiadiny sy ny paikadiny izy mety mampizarazara sy mampisaraka atsika vaoaka malagasy. Za tsy miteny hoe mety, tsy miteny hoe tsy mety fa ny fiarahamonina no tsara an'izay. Ary raha misy tsy fitovikevitra eo anivon'ny fiarahamonina dia ny fiarahamonina no mifampiresaka. Anjaran'ny mpitantana no mametraka an'izay ihany koa hoe ahoana no ahafahana mifampiresaka sy mifampidinika mba tsy hisian'ny hoe lehibe tsy handrikeloko sy ny kely tsy mba mamindro fa tokony ho jerena ny tombotsoam-bahoaka satria vahoaka ny resaka tombotsoam-pirenena mahakasika ny toe-javatra tahaka an'ireny na ny ara-kolontsaina na ny ara-toe-karena Maxima avy ana Toliara tantarao Maxima. Salama tompoko zay ohatra misy manaky hoe mikasika TMM aloha taloha misy katsakafe nivokatra tany de amizao tsisy katsakafe zany fa tonga de miakatra izy satria le olona amin'ny mpamboly miankina amin'ny mpambolena nefa tsisy vokatra ao manaky hoe voasarimakira any Fort Dauphin zao 3 amizao fa hoe mavandy reo hoe tsisy vokatra misy voka-dratiny io resaka bazy io satria hoe tsisy resaka voka-dratsy zao mavandy reo fitonjareo fa amervery zay koa nianatra. Misaotra Maxima io zany ty resaka basy Toliara ty de mbola ho resaka foana io fa sitrako raha toka mba somary resantsika kely tsy afantoka kely somary amin'ny resaka kolotsaina koa fomba fijery rehefa ho an'ity larobia ity tsy midika akory zany hoe tsisy zavatra hafa azo jerena fa rafiny ara-kolotsaina hodidina ara-kolotsaina no hitondrana an'le izy a inona kokoa le